ary alavaina am'le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izana ifampizarana enitaona sivy amby roapolo andro zay no nisy nyty fandarana doria ity zay rehetra vita de nitahirizitsika ao anatin'ny adresy YouTube ny hoe fanabiazana doria imanovo jery raha te iaino zany ianao am'izay efa vitatsika de jereo any amin'ny YouTube fanabiazana doria imanovo jery de avoakany eo daholo zay vitatsika rehetra isaoratsika Andriamanitra am'izay indrindra amin'ny fanomezany tombon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny sosiny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanak'amampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato isaoratsika ihany koa ny onjam-peony M3 FM afahantsika misitraka an'izany fandarana izany amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra mabokotra mampita amin'ny feo mivandratany tokantranotsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa de iavanareo imanovo jery tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fanahatsara ialoavatsika n'ilay zanam-pandaharana teny maivaleroa ilay teny maivaleroa koa misy teny fanevany anareo mpondronombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokondao-tsika mpionjo fa zaka tao tsy enara mibana ny zanam-pandarana de mifankasitrahana an'ilay fandarana na fanamariana raha misy de miampy ny teny fankahirezana fa mba ho fankasitrahako anareo zay nandefa teny fankasitrahana ty amiko de ho tononoko ianareo sy ny toerana misy anareo mba ho sitraka fanehoako ny fankasitrahako anareo ihany koa zay Dominika ao amin'ny complexe sportif ao namana longo maventy io Pasteur Seriza zay mitsy fanoratany anazy teny gasy an Seriza fa tsy haiko na Serge izy io na iza Victor Lakovola tsary hitako plasy ty Victor any amin'ny Lakovola zany tsy haiko zay Fabrice Mivady ro mivady mitsy doko mitandregny raha ty merci monsieur Fabrice Apazony Amatsabory andrefa ny lalana makany Antsantia Ankerika mazava adresy zay avy tia Mataitromby za madoko tsy anareo jiaby sa fa za ndraiky raha firafito anareo mitandregny jiaby Théogène amin'ny terrain technique ambadiky ny Barapaloma mazava adresinao Théogène Lindin Bajaj malaza donc Lindin io amin'ny Bajaj ao Papanisma tsara rano ambony zay zany anareo nandefa teny fankasitrahana za fa komasy ravoravo parce que farany teo telo lao courage atsika jiaby ma fa komasy avy anareo za koa fa komasy avy ny teny fankahirezana hozaraiko aminareo de ny hoe ny tena aja amin'ny fiainana de ny mahanao anao io anao io fa tsisy dikany vola tsisy dikany manambony tena tsisy dikany mieboebo tsisy dikany voninahitra azadiny fa misy farany raha jiaby fa ny fatahorana an'Andriamanitra no mitantana anao amin'ny fahombiazana am'izay rehetra ataonao zay indray zany teny fankahirezana hozaraiko aminareo omeko anareo ny numéro ny findaiko afatsika mifandray raha sanatria mivava misy tsy mifanandrify aminao zay voalazako aza tezitra tsy ianao ny teneniko na ianao ara tsy hitako fa za ato amin'ny studio ato 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 efa nyteneniko fa io 759 fotsy sy miova fa raha 32 de 44 mifarana amin'ny 83 raha 34 izy 84 mifarana amin'ny 82 mba hitoetra averintsika tsahivina foy ilay loahevitra na rahantsika farany teo ny lanja amin'ny fanantenana amin'ny fiainana anisan'ny mahavelona anisan'ny mamelona ny olombelona amin'ny fiainana amin'ny fanantenana fandrisika ho an'ny tsirairay amin'ny fiainana amin'ny fanantenana ka raha io fanantenana io no maty amin'ny olombelona
de tsisy antenaina ntsony le olona amin'ny fiainana satria efa namany maty na de mbola velona aza zay le hoe maty ao anatin'ny fahavelomana satria diso fanantenana manomboko zao zany tandremo mampanantena olona raha zavatra tsy ho vita na mamamono azy ianao raha toka tsy tanteraka aminy ny fampanantenana zay nataonao azy zany amin'ny soratra masina dia ireto telo reto no mitoetra de anana fahafenom-piainana ny olona fitiavana fanantenana ary ny finoana fa amin'ny fitiavana ny lehibe indrindra mahalaza zany hoe litera anankiroa amin'ny fitiavana de afaka mifandanja amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana de nalainay le izy ny fitiavana zany ny efa inona nalainay amin'ny fanantenana ny fanahy na amin'ny finoana de amin'ny fiana rehefa tambatra reo amin'ny fanambarateny malagasy de azahoana hoe fifanampiana zay ny zava-dehibe amin'ity fiainana ty avako aby fahafenom-piainana zany ilazana fa misy lanja ny fanantenana amin'ity fiainana ty noho zany ilaina fitandremana ny fanomezam-panantenana ny olona fa miteraka fihetsepo miteraka fihetsetsaina ary miteraka fiontanam-panahy mihitsy ary mahatonga an'ilay olona tsy voafehy amin'ity fiainana ty am'izay ataony feny de zao tsy fanao sady tsy tsara ny milalao fon'olona tsy fanao sady tsy tsara ny milalao sain'olona tsy fanao sady tsy tsara ny milalao fanan'olona fa mahatonga azy ireny velona ao anatin'ny fahafatesana amintsika zay tompona andraikitra dia tokony mihevitra fa lonoavina tsy entana tony tandroka ny andraikitra amin'ity fiainana ty zany tokony andiniana vao manaiky ny andray andraikitra ianao amin'ity fiainana ty fa am'izao ny maro de ny voatsapany tanany zay ny mamaiky azy fa tsy ny ao andohany lasa entiny tanany ny akamaroany tompona andraikitra malagasy lasa manao fomba amboay manao kory mamy fomba amboay mandrapaka am'izay azony zay ny ataony filamatra tsy zany ve zany zao ny tena maro amintsika any tarindava tahaka ny rambo ny taranaka amin'ity fiainana ty koa raha sanatria adala lo olona de adala vahoaka fitenin'ny taolo endry zany ny mpanan-karena reny ihany moko matetika manome fanantenana ho amin'ny mpiarabelona eny anivon'ny fiarahamonina eny satria izay manana ihany ane no andrianina amin'ity fiainana ty fa zay tsy manana na lany arena jiolay zay foana fiatsona azy amin'ity fiainana ty noho zany samisika miezaka iady amin'ny fiainana avelo tena za satria ny mpanan-karena am'izao tsy mahevitra ny namantsony nefa tandremo sao tonga am'ilay fomba fiteny manao hoe mpanan-karena mahihatra ozy ka miary arena ho an'ny mpandevina lasa zany tena ratsa zany amin'ity fiainana ty tsy didy fa sitraka ny fifankatiavana ary tsy fanompona fa sitrapo everinay fa masombolo malagasy zay very ny sotoavana malagasy ity fandarana dory ity no mba hany singa anjara brikinay oentinay amelona ny ohatrany hoe amely maso ny very zany ataonay toy ny maso tsokona ka zay kely ananana no ahiratra ary iantsonay ny terem-panahy ny tsara sitrapo mba hifanoana amin'ity fandarana ty lanja amin'ny fanantenana amin'ny fiainana no lo hevitra oentinay mamelona ny sotoavana malagasy androany zany akoatran'izay efa natao sotoavina zay tsy hoe very tsy hita nge fa sotoavina very zo na very asina ka lasa tsisy lanjany amin'ny taranaka ankehitriny ka foazinay mba olovan'ny taranaka faramandimby araka ny teny filamatra amin'ny fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo am'zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato amin'ity fiainana ty maro ny olombelona sa mamaly ratsy ny soa zay atao aminy maro zany ary zay mahatonga ny mpanao soa kivy nefa ny lo bava mafy mihitsy tamin'ny fanomezana fanantenana indrindra reny olona tojo lazana voninahitra mankarena reny de lasa mihevitra fa izy reny ny olona amin'ity fiainana ty
satria naomby tandremo fa ny olona toy izany ntsony taolo hoe maivan-tsaina nitsidipona tahaka ny volomborona tsofindrivotra tsy mahay mandinika am'izay atao am'ty fiainana ty entom-po-adala de manao zay anenenana ratsy zany sanatria zay vita nge azadiny fa tsy maintsy tantara tsy maintsy mitsara mety ataonao tsarainy tsy mety ataonao tsarainy tandremo tena tandremo fa ratsy zany ilaina fandiniana andraikitra n'izay namelana fahendrina am'ty fiainana ty de tsy maintsy mamela afatra amy taranaka faramandimby zany tena imasonyty fandarana doro ity manantena tsika rehetra mba hanao toy zany ihany koa mba iray fo ifanasoa sy ho tia n'ty firenena malagasy ty zany nametrahako lanja amy fanantenana am'ty fiainana ty amy fiainana zay rehetra tenenina matetika tsy atao fa apetraka fampanantenana fotsiny fa rehefa atao de tsy tenenina tonga de vitaina ary hita maso zany lojika mpiainana atao am'ty fiainana ty avako aby raha anao am'ty fiainana ty hita maso fa ketraka trotraka valaka ny olona diso fanantenana de reny olona fanina noho ny fahadisom-panantenana reny no samboriny tatazan'ireo mpikolo ara-panahy sady satria efa marefoka fanina tsy mahita zay ale dia izay no mahamaro ny zanam-piangonana eto Madagasikara satria izy ireny tena havanana amin'ny fikolonan'ny ara-panahy ho tonga mpanan-karena mpanambola be zay tonga ty aminay zay eto sanatria mivava tsy milaza fa hoe ratsy ny finoanan'Andriamanitra sanatriana izany fa ilaina fantarina tsara ny ainga fototra an'izay zavatra inona am'ty fiainana ty sodia soary songo manantena azo arivo nefa maty ray alina sanatriana izany satria am'izao sansy efa niakatra tsy takatra amy maro fa ny vitana sisany antenaina lanja amy fanantenana amy fiainana zay ny loha hevitra naratsika farany teo mbola veriko ary ialako tsiny tsy ianao ny teneniko fa loha hevitra no entiko mba hahafahatsika tsy mivona am'izay famelabelarana ifanaovantsika eto ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay zay ny loha hevitra hoentiko ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay teny roa natambatra izy io fanitsiana sy fiainana de nahazo an'le fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay am'ty fiainana ity de mitovy ny olombelona rehetra na mpivarotra voanjo na mpivarotra dité na mpandrara kalaza na chef service na directeur général na commissaire na général na président isatsokajany mitovy ny olombelona rehetra tsy misy planeta hafa tsy misy rivotra samy hafa fa iraisany rehetra zay miaraka velona ny zavatra rehetra ary samy ho faty daholo ka nahoana sika no fanavakavaka zay manko ny tranga hita nahoana tsika ny tsy mifanaja ilaina ny fanitsi-piainana ho an'ny tsirairay indrindra makany amin'ny fahadiovam-po mba tsy hosa fanahy isika ka lasa andosiran'ny fahendrena ka tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra tsony ary alaviry ny fahombiazana zany ene io mahavoatsika io avako aby ny taolo endro dia tsy mba nametraka taona na sokajony olombelona ny hoe zaza taona am'izao na tanora zao taona na antitra zao taona tsy voafetra zany ny famaritana ny taonany zaza tsy voafetra ny famaritana ny taonany tanora tsy voafetra ny famaritana ny taonany antitra fa hoy izy hoe ny taolo io ny zaza tsy te hilalao izy miakara ho tanora ny tanora tsy te hiriaria miakara ho antitra ary ny antitra tsy te hananatra ho zony ho lasa razana satria amitsika malagasy ny razana de mbola isan'ny fianakaviana de hoy izy hoe raha ny razana koa tsy hita fo azo indray hifanampy amin'ny velona fahendrena malagasy zany amin'ny fiainana zay manalavitra na mandositra ny fahamarinana dia very ivo-pijery io mola etsony vazaha hoe repère very repère anao rehefa manalavitra an'izany hoe fahamarinana zany
very fahalalahana anao, very fahasoavana anao, very fahombiazana ianao, manomboka eo le olona de ilaozany haja, ilaozany voninahitra. Tsy voahevitra amin'ny fiarahamonina intsony, tsy voahevitra nireny mpiarabelona reny intsony. Aza diny fa ny haja sy voninahitra tsy mba azo vidiana, ohatrany hoe ohatriny mameko anao fa azo atao hoe mpangalatra zao. Joya joya iny fa lasa tantaraka amy ianao mpangalatra iny. Hoe ohatriny mameko anao fa azo atao mpavandy zao. Joya anao fa lasa tantaraka amy ianao mpavandy, fa lasa tantara anao mpamono olo. Io tsy azonao vangay hoe ohatriny mameko anao fa za azo atao mpamono olo. Joya tsy mety bako, fa lasa tantara. Hoe aza ohatriny mameko anao za azo atao hoe tsy matim-panota. Fa tantara. Fa zay vita am'ty fiainana ty tsy maintsy lasa tantara. Ary tantara tsy maintsy mitsara. Mety nataonao tsara ny tantara, tsy mety nataonao tsara ny tantara. Ka mialohan'ny tena anaovan-javatra de mila mandinika tsara araka an'ilay fiteny manao hoe mandinika aloha vao mipataloha, sao de ny aoriana indray ny lasa aloha. Fanirinana ho maro ny faniriany olona ho any amin'ny lanitra, zany ny masaka ao an-tsainy. Nefa fahafantarana ny eto an-tany tsisy tokotany, maro zany amin'ny fiainana zao. Omany ny any akoatranao. Nefa ny fiainana eto an-tany mangidy be, maizina. Nefa ny fanomanana fanomezan'Andriamanitra ho atsika ny fahavelomany. Ny andeha any an-dafy no mahamaika am'izao, fa ny any amainty molali nyty tanindrazantsika ty, tsisy fandaharam-potoana am'izany. Raha zany anie mandeha makany efa tsy nentsika Madagasikara ty. Ilaina ny fanitsim-piainana ho antsirairay am'ty fiainana ty. Amin'ny fiainana arakaraka ny haben'ny fandavan-tena no isehon'ny tombam-bidin'ny fahalebiazana. Maro miady an'io lehibe io, fa amin'ny fiainana arakaraka ny haben'ny fandavan-tenanao no isehon'ny tombam-bidin'ny fahalebiazanao. Tsy feno ny tena hoe fahalebiazana raha toka maivana ny fandavan-tena anananao. Ohatra, ny fahasahiana tsy hivadika amin'ny efa nekena, na dia aningotra ny aina aza izany. Mbola misy ve zany am'izao? Amono anakay avako. Zaka fanekenao zao lavinao. Tsy olobeny zany. Ny olobe rehefa nekeny, io tsy laviny koa. Zay no mahabe azy, ata anala ny ainy. Ny fananana finiavana anaraka amin'ny feo miferitriretana amin'ny marina am'izay atao. Mba misy ve zany? Sanatria mivavana diny lela, efa maro ny maty eritreritra am'za. Za maty bako ambela za mazomony. Ny fananana finiavana anaraka ny feo miferitriretana amin'ny marina, zay ny tena fahalebiazana. Ireo rehetra ireo de samy maneho ny tena fahalebiazana am'ty fiainana ty, am'ty fiainana iainantsika ty zany. Ka samy isika mametra-panontaniana amin'ny tenantsika no hoe efa lehibe ve za zany zao am'ty fiainana ty, anao mieno anakay. Ambarao aminanao, anao fa lehibe sa manakory? Raha toka ireo no mamaritra ny fahalebiazana amin'ny fiainana. Valio aminao fa aza lefa manovo jery, anao to feo miferitriretanao mamaly. Manomboka zao zany, de samy isika mahay manavaka tsara ny hoe sari-pahalebiazana amin'ny tena fahalebiazana. Sao ianao lay olona ela satria betona, fa tsy lay olona manana fahalebiazana. Maro ny mihevitra an'izany. Zany efa 70 taona, zany efa 70 zaho to fa 70 taona. Nefa rehefa ataonao manampy sy manala, ata 18 ans izy. Azafady, fijerinay mpandinika ara-piarahamonina zay. Samy ary sika mifantona iny anivon'ny fiarahamonina misy atsika iny. Hoe iza amitsika mazonga eto ny olona manana fahalebiazana. Fehiny de zao. Ilaina ny fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Tsy misy tsy diso ny olona zay mandeha amin'ny tany, fa zay mivary lavo ny tena adaly indrindra am'ty fiainana ty. Ao anatin'ny fahadisoana no andraisana lesona, ho fanarenana, ho fanitsiana, ho fanatsarana ny fiainana.
amin'ny fiainana mieza olona mpanomeny tsara, mieza olona mpanomeny soa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fa tandremo aza mandany andro manamary tena am'izany. Misy moko atsika lera manao kabary, mama zao ni nanao kabary karaha ty e, zao nanao karaha ty, aboakatsika kabary jiaby joya, tsy mety bako ay. Fa tandremo aza mandany andro manamary tena am'izany, satria lasa tanora fanahy ianao raha ireareanao ny vitanao, lasa mifaninana ho samy fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Anika manao zay tsy halany manja fotsiny fa tsy vokatry ny fo am'izay atao. Zay ny sisa ny afarandra fa zay ny anaovanao azy. Amin'ny fiainana mitovy tsy misy valaka amin'ny fambolena ny fanabeazana amin'ity tany ity. Rehefa amboly ianao dia ilaina ny manomana ny tany ambolena. Diovina, asaina, asina zezika, tondraina, atao amin'ny fombafomba amin'ny fambolena, zay vao ambolena ny tianao avoly. Nefa rehefa afaka andro vitsivitsy, tsy ny nambolenao ihany eny maniry eo, fa maniry eo akaiky ny nambolenao eny tsy nambolenao. Misy hafa maniry, misy hafa koa maniry eo. Io lay antsoina hoe ahidratsy na prolifération ozy ny vazaha. Nefa ny adikany maro am'izao hoe io le évolution, zay tokony esorina mba hahatonga mivokatra ho tsara. Nefa indrisy fa ireny indrindra no tena omena sehatra am'izao eo anivon'ny fiarahamonina eny. Famaliana ray aman-dreny, tsy fandraisana torohevitra, tsy fanajana olobe, fitaka, lainga, fiatsaram-belatsy, fisehosehoana, fanamboni-tena, erisehatra, von'olona, raha matahora sy ny sisa. Maro am'izao no atsipiny fandrosoana tahaky ny hotapary amintsika malagasy. Ireareana le fandrosoana, atsipy mifandrosoana tahaky ny hotapary amintsika malagasy. Ka lasa mizaka fahoriana maro satria tangoronam-bitsika. Manakory ma ny tangoronam-bitsika amin'ny fitiavana zavamamy, nefa misy poizina. Rehefa mamy raha iny, mamy no may jiaby, komboko raha iny ao misy poizina. Maro ny lasa ny amponja, maro ny simba fiainana. Iny hatramin'ny taranaka, ilaina ny fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Lasa teny marevaka eto amin'ity firenena ty ny hoe fampandrosoana, marevaka zany. Fa ilaina fepetra matotra ary iombonana ny fahatratrarana an'izany. Indrindra fa ny fahaizana miala amin'ny fomba ratsy mahazatra. Ione, maro fomba ratsy. Ireto misy ohatra vitsivitsy am'izany. Ka ilaina fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay. Tsy mahira tena, eo, doko be eo. Tsy voahiraka ny mihitsy vatany. Tsy mahavatra mikolokolo. Raha koa fa ny vahoaka iraisana, iny fa tsy anjary fa tsy anjary. Anao zany koa mandeha amin'ny quartier, anao mahita trano ratsiratsy, anao fa mivola io tany mpanjakana. Fa satria tranon'olo tokana jiaby manjary, satria tsy mahakolokolo atsika, malaky kivy, mora afa-po, tsy miray ina marina. Karazana manao tsenjery fotsiny amin'ny firaisan-kina ny nentim-paharazana, zany tena maro. Tsy mahatoky namana, sady mialona ny tafasonitra sy ny tehisonitra, maro zany. Tsy fahaizana miray ina ny tena vato ngeza be misakana amin'ny fampandrosoana atsika malagasy io. Ny famerenana ny loha-bary an-dasy manambatra tahaka n'izao dory ataontsika zao no antenena mba ampitsimoka ny firaisan-kina eto Madagasikara. Fa io tsy tongatonga ho azy. Anisan'ny sakana ivelaran'ny toe-karena ny tsy fisian'ny firaisan-kina tahaka nyreto tany isaiko reto. Mpivarotra te hiasa irery, ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpanarato tsy mivondrona zany. Ny mpanambola
tsy te hiara-iasa mpahay tao zavatra zany feny de zao isika zany de resiny firaisakina amy biby toy ny tantely sy ny vitsika azafady nefa azadiny fa ny firaisakina amy biby mba hivelomany fotsiny zany inge fa tsy hoe hitondra azy amin'ny fampandrosoana izay matimatesantsika io sy ny famokarana izay ilaina ady mafy amin'ny fahantrana ilaina fantsiana ho an'ny tsirairay amin'ity fiainana ty entitsika marana anazy anisany na tonga na nahazo an'ity loha hevitra ty de omaly ilaina fantsiana ho an'ny tsirairay misy trangam-piarahamonina ny tranga tamiko hitako tena eo anivon'ny tanànany Mahajanga mihitsy anao zany raha tonga Majunga anao koa tsy mandalo ampala eo anao tsy ta Majunga teo no niseho ty tranga ty palahelo elan'elanina misy mpivarotra sakafo de misy zazakely anankiray eo sahabo eo amin'ny 7 na 8 taona eo tonga de mipepi eo amin'ny sisin-dalana eo izy tahitra baka za tsaiky ty iny koa raha ataonao ty tsy kosodoko direct mama ny wala tsy haiko inazy boka afara mivola ke ilainao ataony ay izy io manakory mamany ilainao ataony ay izy io zay mbo fanopanina manima tsy indesina amy bain douce am'zio lera zio ty andao anao jerevy bain douce ko mbo misokatra mbo ndesiko any anao molo karakory saika niala amy masoko zany saika niala amy taola ambasiko masoko teo zaho niketraka zany hoe raha azoko tsara zay tsara namerenako taminy raha azoko tsara rehefa midy bain douce azo atao manao maloto ampalagiaby tsy afaka efa nidy bain douce iny tsy haiko zay andeha ataony ay io de nanaovako azafady basy fa zaho diso zaho nandia fa izy mbo hipodianako sy afake mbola tsy azony le tena tiako atongavana de za zany mametraka eto atsika jiaby mivola karakory mareo andapa ao io mbola ilaina amin'olo andapa ao fo koa raha karaha zany zala fa tsy efa tsika eky ny manarina an'zany parce que ataovy mao hoe foafiry jerin'olo karaha zany koa tsy tonga lasa jangoany Majunga sa mbola mila atotsika amindreo andapa any reo andapa any la olo tsy non aza atao karaha zay le kabary andao atsika hifamolaka andao atsika hifanitsy andao atsika hifampitarika amy zavatra anankiray tsara fa na ovaitsika impiry ny olona ao andapa fa raha mbola zany ny toetsaitsika tsy avitra tsika avako aby zay ny tranga hita tao de za moa zany ketraketraka natsoko zanako reny moa zany génération misy filinireo koa proposeko aminazy za leroa nisy tranga la karakara zeo karakory fahitany lany zany la olo resaka amy zanako zao io ambarany papy zakambarako anao raiky to za tsy de avanana karaha ataonao io mandinika fiarahamonina io fa zakambarako nanao nao mitandrema fa fiarahamonina am'zio malaky mirehitra manakory leroa fiarahamonina am'zio malaky mirehitra papa fa na mila mandiniky tsara hoe karakory raha fomba entinao miatrika ny zavatra ohatran'zany fa tena fiarahamonina tena malaky mipoka am'zao satria génération tsy mitovy izay mbandry zanako de zay zany fijeriny de averiko ndrepande io atsika jiaby io manofinofo foana atsika amy fampandrosoana zay atao raha tsy isika mihitsy no mifanitsy fiainana fa na ovaitsika impiry ny ao andapa atsika onio koa zay raha ambarako zay ma zany tsy mamango kabary amy politiky fa zay misarika an'le saitsika ny hoe
ino ny tokony ataotsika aminazy ty ilaina fanitsiana fiainana am'izao vaninandro iainantsika zao fa raha itsika no manao teny-pahazarana fa nisy nandalo teo ovao hafa koa ataovy an'izao de iova fa ny fiovam-piainantsika tsy iova mihitsy zany tranga izy za mihitsy niaran'zany de nisy olona niara-mipetraka tamiko teo de mifampijery zay te anakatra resaka amiko angamban'le ranga io fa zay tsy mifankafantatra de rehefa mifampijery zay de naifikifika ny loha fa mbola hiverina amin'io toeran'io fa tsy maintsy mbola misy citation béninois zay amin'ny boky mivakiko izy io ialako tsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay le izy fa satria tsy teny-drazantsika quand on parle avec le taureau on prend toujours par le corne sinon il n'arrivera pas à comprendre zany hoe ny any amindreo manko misy taureau maro de lasa oabolana andreo zay ka amitsika eto koa zany raha tsy averina ohatra an'izay tsika tsy mahita fahombiazana savike grave ane zany raha takin'io madama ny resaka tamiko tezitra be de hoe tokony hisy bain douce mobile de asina telefona de isaka zay olo poritra miantso an'io telefona mobile zay zany mety heritreritrany hitanao fa ao anatin'ny tsy fahalalana ngamba engany mba tsy fahalalana ny azy na tonga azy tezitra tamiko na tonga azy nomba ny zanany nanao maloto eo an-dalana fa raha makany ane zany hatramy vili lasa fandrofam-pako hoe raha zany toetra ka za zany tsy kivy ianareo koa entaniko tsy ho kivy fa ity fandarana ty de ilaitsika anitsiana zavatra fa mandingana atsika raha ohatra ka hoe andrasantsika ny any andapa foana zay rehetra atao misy koa mba anjaratsika masa ilaina fanitsim-piainana ho an'ny tsirairay boribory ny amin'ny valo zay ndray ny masaka azo naroso ialako tsiny fantatro fa misy tezitra any indrindra fa raha io madama io nieno an'ity fandarana mety ho tezitra izy fa zao tsy anareo no alako fa tianana ny soa tianana ny tsara tianana fiarahamonim-pahendrena ity fandarana doria ity ka doria domy ny rehetra iainam-pitiavana zany fandomana zany raha moramora tsy eniny ao an-trano ka mba hahafahantsika manana ny soa manana ny tsara araka an'ilay teny filamatra fanaontsika ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato mba ho tsangam-bato ty doria ty makasitraka indrindra tompoko amin'ny herina an'io toy zao indray hiezaka hitondra loha hevitra vaovao hitako fa koa maso courage ianareo fa niala amin'ny telo atsika makasitraka indrindra tompoko